Oui, Monseigneur Benjamin Marc, oui. Manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaraigny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra. Niany ny ho avy fa tsy amaraigny. Tadidinareo zay. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavay. Sara ny anio. Zany hoe arena ny anio. Sara ny anio. Sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaraigny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio no avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Mbola tsara tsika jiaby. Mitoy ary ry tanora génération Makarios ny fampianarana ataon'ny archevêque amintsika amin'izao fiatrentsika ny récollection ao ambilobe ho fagnomanana ny dia ny pèlerinage agny Fianarantsoa zay ho tanterantsika atoato. Toy ny nataon'ny Jesoa Kristy tamin'ny mpianany ao amin'ny lioka toko 10 karaha zegny koa no ataon'ny archevêque amintsika amin'ny alalan'ny zao fampianarana ataony zao. Anasagna tsika menakavy iaraka hitandregny handray zegny fampianarana avy amin'ny ray aman-drenitsika zay. Alohany anomezako ary ireo toe-panahy zay afahasika ary mivelona an'izao pèlerinage zao ka afahan'Andriamanitra mikolokolo asika, manabe asika ka ahatonga asika tahaka ny namoronany ny vahoakany namakivaky ny ranomasina mena, namakivaky ny tany efitra, de tahaka ny namoronany an'izay vahoaka zay ka amoronany ny génération Makarios missionnaire ny fanantenana dia ity misy vaky-teny anankiray zay ataoko fa aoka ho tadidisika ao am-posika tokoa eny an-dalana ao amin'ny lioka toko 10 tadio zany lioka toko 10 tamin'ny andrahan'i Jesoa ny mpianany 12 lahy sy 12 lehilahy isika zao fa mihoatra an'izay ka maniraka zay zany fataro fa iraka zao tanteraitsika zao zay mamissionnaire asika iraka anareo zao nosolotena ny diocèse fataro zany fa niraka dia manana ny toe-panahy ny mpaniraka azy ary mitondra ny afatry ny mpaniraka azy ary manao zay ivelomany ny hiraka izay zany fataro voalohany iraka ianareo toe-panahy voalohany zay hoe missionnaire génération Makarios missionnaire ny fanantenana missionnaire mira iraka ka fataro ary fa tahaka ny Jesoa naniraka ny mpianany 12 zegny karaha izay koa ny église dia ny diocèse zay maniraka anareo amakivaky ny Madagasikara ianareo ary avy any Fianarantsoa mbola makivaky ny Madagasikara iverina aty ka karaha izay koa nandeha ireo 12 ary de niverina ary ho hitasika ao amin'ny toko 10 io ny hoe karaha akory rehefa niverina de izay koa ny semence ho toe-panahasika koa rehefa niverina fa andeha aloha amin'izao tapany voalohany zao enosika ny fomba nanirahany Jesoa sy ny afatrafatra nataony Jesoa ary de zay koa no afatrafatra tiako atao aminareo ary ao anatin'izay koa no lazasika ny secret manaraka dia hoeno isika ary ny evanjely ao amin'ny Luka toko 10
no ny afaka izany dia nifidy 2.70 lahy hafa koa ny tompo ka naniraka azy sy roa ieloha azy dia eo aho dia efa manazava hely zegny fa taro zany fa izao pelerinage izao dia pelerinage eo anivon'ny eglizy zay ny tiany Jesoa ambara amin'ny hoe izy zany maniraka igny nazava isika teo igny fa voalohany zany ary fataro fa iraky ny eglizy sika ary zay ny dikany hoe syroaroa sy hoe sy mifampatoky zay sy hoe sy natoky an'ireo mpianatra Jesoa ka sy maintsy mandeha syroaroa zay mba manao espion zay non fataro zay fa tiany fiombona zay zany ny toe-panahy voalohany secret voalohany maha-pelerinage ny pelerinage dia sy maintsy iombonana zay sy azo atao zany mandeha irery fantatranareo koa fa raha namolavola ary namorona ny vahoakan'Andriamanitra dia nametraka didy kaokary ho isy didy fisipoka zany amolavola ka ny fisipoka voalohany ry zandry malala sy isika mpiaradia sy mandeha irery sy solitaire isika sy voyage touristique ho iaho sy voyage d'étude ka noho izany sy ny telefona zany namanao fa io akaikinao io zay miaradia aminao io ka sy maintsy miombona isika fiombonana ny toe-panahy voalohany takina amintsika amin'izao pelerinage izao fataro ary ry zandry malala isany fa sy misy ny pelerinage raha sisy zay fiombonana fiarahana miaraka ny fivahinina masina pelerinage hitasika fa niaraka i masimbavy Terezy sy ireo ray aman-dreny raha nanao pelerinage ary dia izay no mahafianakaviana ny fianakaviana ary zay no maha eglizy ny eglizy fianakaviana eglizy kely ary zay zany fataro zany fa isika miara manao pelerinage zao dia eglizy ray manokana ka ny maha eglizy ny eglizy araky ny lazaisika matetika dia ny mahafianakaviana azy ka fataro ary ry zandry malala isany fa fianakaviana iray anareo manomboka amin'izao marina misy an'ireo pretra misy an'ireo voatokana misy an'ireo ray aman-dreny fa izay matokotelo mamasina andro asika mahatolagna asika averisika matetika izay ka amin'izao ary maniraka asika o eglizy anankiray ianareo io anareo mandeha anao pelerinage io zany dia sy mandeha irery ianareo fa eglizy ianareo mandeha ary dia tolagna zay zany ny fisipoka voalohany izay nisarasaraka fasika izay nitambatra vato ary eglizy entany ny fanahy masina ary ny fanahy mampiombona fataro ary fa raha misy mampisaraka anareo dia fanahy rasy zay demony zay raha misy misarasaraka dia fataro fa sy asan'ny fanahy masina izay fa asan'ny demony ka ny pelerinage dia famolana elana fanadiovana mbola ho hitasika zay rehefa avy eo fa zay ny toe-panahy voalohany araky eo ambaran'i Jesoa io hitoizasika ary aloha ny famakina azy ary dia alohan'izay nefa akahira anankiray isika isento anankiray isika andinika an'izay hoe vonina ve aho iombona tokoa ary izao ny fotoana fibebahana izao ny fotoana fialana amin'izay fisarasarana zay raha nisy adiady teo aminareo dia mibebaha afahatsika dioviny ranomasina mena zay namakivaky nivakivakin'ireo vahoaka enisika amin'ny tantarany exode zay namakivaky ny ranomasina mena ary dia matao ny Egyptianina zany hoe ny fahotana aoka ho faty ho koa ny fahotana oka ho resy ny fahotana ka izao ny fotoana fanadiovana ho asika isento arsika omesika andreo mpanaintana ny fitenenana ka isika mianakavy aneo ampabe maso fa miavana amin'ny fiatahana ny Kristy ifandray tanana isika
zay koa ary no mamaragna ny fandaragna antsika niany fa amin'ny magnaraka atsika ijery ny fizaragna faefatra amin'ny ty fampianaragna ataon'ny archevêque izy ty raha tsy aivigna dia nilioka toko 10 amin'ny fagniran'i Jesoa Kristy ny mpianany 27 no nentiny eveka nampianatra atsika karaha zegny koa ho izy iraka itsika ary tahaka ny nataon'ireo mpianatry Kristy rehefa niverigny no tokony ataontsika rehefa miverigny avy agny fianarantsoa atsika solontegnany génération Makarios jiaby ato amin'ny diocèse. Zay koa ary no magnasaraka atsika mianakavy amin'izao fandaragna zao. Veloma tompoko lahy, samby tsara tompoko vavy. Oy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavay sara ny anio zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi?